Nisy natera lalatiny rako tolazafy izay nanao ranty tao amin'ny page Facebook ny tao a manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa eto isan'andro tsy ampialela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataony senatera lalatindra kotondrazafy no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndaolo resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto mbola ady ataony député Narivony Mambo Rajerson Antoine ny hitondra fivoarana ho an'ny tantsaha efa manomboka hita soritra izany ao Arivony Mambo ao izay anisany naharesy lahatra ny vahoaka ampanaradia azy ka nametraka azy solombavambahoaka betsaka loatra ny tantsaha malagasy ho izy kanefa tsy arakaraka izany akory ny tetibola ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana mbola ady ataonay izay satria tsy mety ary tsy rariny loatra raha toa ka tetibola ny ministry ny fambolena sy fiompiana no 5.9 isanjato fotsiny amin'io tetibola io ny 8 isanjaton'ny malagasy anefa dia tantsaha avokoa raha milaza isika hoe ampiakarina avo 3 heny na avo 10 heny ny famokarambary kanefa 5.9 isanjato ny tetibola dia resaka fotsiny io tsy mifanaraka akory mantsy ny vola atolotra sy ny vava avoakan'ireo mpitondra fanjakana anisan'ny mbola ady mafy atrehan'ny Rajerson Antoine izay député ny Madagasikara koa ny fametrahana ny fifidianana sefim-pokotany alefasy ny fifidianana sefim-pokotany ho izy fa zava-dehibe ho an'ny eny fotony io resaka io na ny fandriampahalemana na ny fiarin'olona dia miankina amin'ny sefim-pokotany raha te ho lasa lavitra isika dia jereo ny eny fotony ary alefaso izay fifidianana sefim-pokotany izay ho hiatrany ity olom-boafidy tany Arivony Mambo ity CRINFP Sambava sy Antalahy izay promotion 1.4 manamafy ny fangatahana nataon'ireo namany ihany koa ny CRINFP Sambava sy Antalahy amin'io promotion izay voalaza io angatahana ny voan'ny fanapahan-kevitra hahafahana miasa ny fampiarana ny PLFI 2.4 milaza fa atao laharam-pahamehana amin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana izy ireo ka miandrin'izany fandraisana andraikitra zany araka izany ireto CRINFP any Sambava ireto amin'izao fotoana izao mahakasika ny haitrano indray teny Ambohimanarina court-circuit no antony nahatonga ny firehetana ary ny asa mafy ny koveta namono ny afo trano misa 3 ahitana tokantrano misa 4 no may teny Ambohimanarina ampitan'ity sena tamin'ity herinandro ity ary misa 730 ny olona traboina raha ny nambarany ireto farany dia court-circuit no antony nahatonga ny firehetana rehefa nirehitra dia maty ary nirehitra dia maty ny jiro noho ny olana herinaratra ho inimponina teny an-toerana trano ny fanometanana tamin'ny famonona ny afo ireto farany ary ny asa mafy tokoa ny koveta sy ireo fitaovana izay nahafahana ny pirano efa ho faty ny afo vao tonga ny mpamonjy voina raha ny fanazavana trano saika may avokoa ny entan'ireo lasibatra tsy nisy kosa ny ainana fohy na naratra tao anatin'izay famaizan-trano izay arak'izany dia tokony handray fepetra sy fanapahan-kevitra farakin'izay haingana ireo jirama sy ny mpiasan'ny jirama manoloana an'ity resaka haitrano ateraky ny court-circuit lava ity fa tena manimba fananan'olona ary marobe ny lasibatra ao anatin'ny izany rehetra izany nefa ny entana very sy fananana simba dia tsy mba misy onitra na ihany koa ny azo atao manoloana an'izay fa tapatapahan-jiro lava izay miteraka fahasimbany entana sy fananana izay ny jirama nefa netsy an-daniny vao tapaka kely na ihany koa vao tara kely ny fandaovanao jiro dia iny izy ireo fa manapaka avy hatrany nefa rehefa ny azy ireo no misy an'izay olana matetika izay dia tsy mba afaka mitarena mihitsy ny vahoaka nahazo medaly volamena tany amin'ny fananana monde sélection Bruxelles indray ny TSB malagasy
nahazo an'izay medaly volamena tany amin'ny fananana monde sélection Bruxelles izay ny TSB tamin'ny roapolo Mey lasa teo iny. I Madagasikara izay efa nandray anjara tamin'io fananan'io nanomboka tamin'ny taona 2019. Marina fa namoaka vokatra vaovao ny TSB amin'izao fankalazana ny fahadimy taona niverenan'ny fahaleovantena izao, izay nanome ny anarana hoe labiran'ny fahaleovantena izay vokarina ao anatin'ny 2 volana ihany. Arabaina arak'izany ny Star Madagasikara amin'izao fahazahoan'izy ireo amboara vaovao izao indray. Soa tokoa ny fiarahantsika ary samia mamy misotro daholy. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny fanambarana izay ranty nataon'ny senatera Lalatindra Kontrazafy tao amin'ny page Facebook-ny tao. Ny arabany rehetra izy tamin'iny andro ny Ascension iny na fiakarana iny. Nametra-panontaniana izy ny mahakasika ny teny izay nataony tamin'ny famoahana ofisialy ny manamboninahitra ambony tao amin'ny Akademia Miaramila 2024. Mafonja ny havatra napetraky ny filoha Rajoelina nandritra ny lanonana fandresena io izay nilaza fa tsy ny fandehanana mamita iraka no zava-dehibe fa ny fahavitany iraka izay nampanaovina. Nambarany fa tenin'ny soratany io ary nadikany tamin'ny teny vahiny hoe l'important n'est pas de partir en mission mais de réussir sa mission. Naveriny Ramatoa Lalatindra Kontrazafy io tenin'ny filoha io tamin'ny ranty izay nataony, nilaza fa anga ho iaho tsy hoe l'essentiel n'est pas de partir en mission mais de réussir sa mission indray araky ny toromarika izay nomeny filohan'ny République. Ny fitsidiana sy ny dia nandeha taty sy nandeha teroa ange tsy vokatre nefa ireny no atao serasera be fa ny tena antony. Ny votoatin'izy ireny ary ny vokatra azo tamin'izy ireny toa tsy mba hita akory. Sa izay ilay midina ifotony fa mety izao no tsy nahay sy tsy nahazo resaka. Ny olako dia aveo ilay filoha izay tohananay ihany no maivoka amin'ny reto mpiaradia sy mpiaramiasa aminy toa misy sady tsy hira no tsy hanao tsianjery ho iatrany Ramatoa senatera raha nilazany heviny manoloana an'izay fanaovana fitsidiana etsiroa izay tsy ahitambokany akory izay. Mazava arak'izany izay tenin'ny senatera Lalatindra Kontrazafy izay ny amin'izay hoe mandeha etsiroa nefa tsy mitondra vokatra izay fa ny tena tokony ho izy araky ny nambarany dia tokony hitondra vokatra ireny sy manao fitsidiana etsiroa ireny amin'izay mantsy mba tena fantatra fa tena niasa mafy ho an'ny fampandrosoana sy ho an'ny tanindrazana izy ireny. Izay no masaka azonarosy tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsy arovatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.